Toklas topoko vavy mankasitraka mankatelona ny fiarahanao amin'ny fahitalavitra matv amin'ny takariva ity manolotra ny arabo mba hampirarinso ihany koa manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ny resaka politika mbola mitanany sainy be sy ny maro amin'izao fotoana izao ny fitandronany fandriampahalemana mialoha ao anatin'ny fety ary ao aoriana ny fankalazana ny fety noely sy ny farany taona nahazo akony makasika izay koa sika ho an'ny eo anivon'ny gendarmerie-pirenena ny sehatra sosialy satria dia efa manakaiky tokoa ny fety isan'ny hoentina aminao ihany koa zany amin'ity takariva ity manoloana ny fivoaran'ny raharaha politika amin'izao fotoana izao naneho ny fomba fijeriny ny antoko politika HVM anisan'ny tondran'ny heviny makasika izany aza ny teo anivon'ny firosoana ao anatin'ny fampihavanam-pirenena eo ihany koa ny fananganana ny gouvernemanta ary ny fifidianana ben'ny tanàna. Ny androm-banan'ny maro anisa amin'ny toeran'ny ben'ny tanàna amin'ny fifidianana izay heverina ho toto-saina amin'ny fisasahan'ny taona 2024 no fanamby apetraky ny hery vaovao an'i Madagasikara. Efa miomana amin'ny fiatriana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ny atoko HVM izay vao nanatanteraka amin'ny Fionnambe ny 27 sy ny 20 volana desambra teo. Amin'ny atoko politika manana rafitra azy dia misy dingana izy. Dingana voalohany voapetraka birao ity amin'ny Fibe, voapetraka ny district dia rehefa vita ny district dia miditra zay any amin'ny commune Tsirairay avy ary tsy maintsy tonga any amin'ny fototra any amin'ny base ny satria zay ny targetranay mandrapatonga ny fifidianana io. Momba amin'ny fampihavana-pirenena dia milaza ny HVM fa dingana lehibe vitany Hery Rajaonarimampianina filoham-pirenena voalohany na vita namora filoham-panjakana teo aloha. Ny HVM dia mivoy foana ny io ny fampihavana-pirenena zany ny filohan'ny republika na tany tany amin'ny fampielezan-kevitra ary dia efa nivoy foana ny fampihavana-pirenena zany raha mahatsiarotsika tao anatin'ny deuxième tour dia ny firaisam-pirenena miteny filamatra nentin'ny filohan'ny-pirenena zany nanao ny fifidianana ny fampielezan-kevitra ka rehefa tonga tao amin'ny fitondrana izy rehefa nanao ny kabary dia mbola naverina indray fa anao ny fampihavana-pirenena ka amin'ny ray aman-dreny azy dia rariny sitsiny raha izy no mitady an'izany fampihavana-pirenena zany. Vonina hatrany amin'ny fisokafana ny HVM amin'ny fametrahana ny gouvernemanta vaovao hoy Andriamatojo Zobarson Randrenarifony. Ny HVM dia misokatra foana ary tsy manidy varavarana zany ary araka ny kabary natao teo moa ny HVM tsy manana fahavalona izy na izy. Ny HVM dia tia ampiantrana ino moa zany aprahy ny malagasy ray manontolo. Arak'izany dia manohana amin'ny fampihavana-pirenena sy ny fisokafan'ny gouvernemanta amin'ny hery hafa ny HVM amin'ny fanarenana ny firenena.